Vonjen'ny sampy sa vonjen'ny Kristy? Iza no safidinao? Andao ho dinihana. Miarabanao indray arana io dia andao tsika hiara-midinika hoe afaka mamonjy ahy ve ny sampy? Sa iza no afaka mamonjy ahy? Sa Kristy no avelako hamonjy ahy? Ny andiniantsika azy aloha zany efa hitantsika teo aloha ihany fa tsy afaka manao na inona na inona ny sampy. Tsaroantsika ny tantara tao amin'ny testamenta taloha tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka. Rehefa lasan'ny firenena fahavalo na ny Filistina ny fiaran'ny fanekena tamin'ny andro taloha kokoa azafady rehefa lasan'ny Filistina ny fiaran'ny fanekena dia nataon'ny Filistina tao amin'ny tranon'Andriamaniny, manana tempoly na hoe tranon'Andriamaniny ihany koa zany ny Filistina. Ilay Andriamanitra antsoina hoe Dagona io. Dia nataony teo akaiky na nanoloana ny Dagona ilay fiaran'ny faneken'i Jehova izay maneho ny fahamasinan'Andriamanitra eo amin'ny fiaran'ny fanekena io ao anatin'ilay efitra masina indrindra raha tsaroantsika tsara ilay Shekina masina na ilay fanatrihan'Andriamanitra masina. Izany hoe ny fanatrihan'Andriamanitra dia nentina tao amin'ny tontolo anankiray misy fanompo-tsampy. Andriamanitra zany dia nampidirina na napetraka teo amin'ny toeran'ny mpanompo sampy, teo amin'ny toerana mifanakaiky amin'ny sampy. Inona ny zava-niseho? Tonga ny maraina dia lavo miankohaka amin'ny tany, potraka amin'ny tany ilay Dagon'Andriamanitra ny Filistina. Izany ny zavatra niseho. Manambara ny herin'Andriamanitra izany. Hay ireo atao ho Andriamanitra dia tsy mahavita na inona na inona eo amin'ny fiainana. Tsy afaka manao na inona na inona rehefa Andriamanitra tokoa no miasa ary mahavoaporofo mazava tsara fa Andriamanitra irery ihany, izy ny lazan'ny tenany fa izy irery no Andriamanitra. Talohany dia tsy nisy ary aorianany dia tsy hisy ihany koa fa izy no Andriamanitra, tsy manan-taloha ary tsy manam-petra. Voaporofontsika tamin'ny alalan'izay zany fa tsy hamaly hanasoanao ny sampy na hoe sary anehoanao hoe io no Andriamanitra ivavahana dia hoe manao zavatra ho anao. Tsy mahavita na inona izy satria olombelona ihany aza no mikarakara azy, manao soa an'io zavatra io, mikarakara an'io zavatra io, fa tsy io zavatra io no mandeha anao soa ho an'olombelona. Fa napetraka tsika ny fanontaniana hoe ianao ve zany manaiky ho vonjen'ny sampy sa manaiky ho vonjen'ny Kristy? Voavonjin'ny sampy ve isika sa voavonjin'ny Kristy? Dia ny valim-panontaniana raha ny soratra masina dia tsy misy afa-tsy Kristy ny mpamonjy antsika. Kristy ihany no manana ny fahafahamanao, manana ny zavatra entina mamonjy antsika amin'ny alalan'ny fahamasinana sy ny fahamendrehan'ny tenany, natolotra ho fanatitra ho antsika. Mosesy tsy afaka nanolotra ny tenany ho fanatitra ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra na ny zanak'Israely. Paoly sy ireo apôstôly hafa na dia maty tao anatin'ny fanenjehana sy ny fifofona ny ain'izy ireo noho ny fijorono an'ny tompo aza dia tsy afaka namonjy ny hafa izy ireo tamin'izany. Fa Kristy ihany no mamonjy antsika. Mahafinaritra ny sary anehoan'ny Jaona n'ilay zanak'Andriamanitra, Jaona 2:7-20. Hoy izy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Izay ihany no entina manavitra antsika. Ilay zanak'ondry entina manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ary rehefa fantatrao zany dia hanaiky an'ilay zanak'ondry ianao mba hisolo anao amin'ny fahafatesana izay fahafatesana mahatsiravina farany, ilay tsy miverina ao amin'ny fiainana intsony, izay ilay antsoina hoe fahafatesana faharoa. Ny fahatongavan'i Jesosy teto amin'ity planetantsika ity misy ny olombelona lavo. Izay zany ny fahamalin'Andriamanitra ny famitahany menarana ny Eva. Nofitahana mantsy Eva mba tsy hitokiana amin'Andriamanitra tao amin'ny Saedena, dia mbola mitovy amin'ny famitahana ny fahotana nahazo an'i Eva, ny fahotana nenan'ireo Israelita, ary mbola zany koa no tohizako zasy ianao amin'izao fotoana raha mbola mikiry biby ao anatin'izany isika. Ilay drafi-pamonjena nefa tamin'ny alalan'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy dia efa voaomana efa ela. Fa ny fiandrasana antsika haka an'izay, hanaiky an'izay drafi-pamonjena, hanaiky ny dingam-pamonjena, izay no anondrasana amintsika olombelona sisa ankehitriny.
Tena zava-dehibe zany mahafantatra momba n'ity zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao ity. Ary voatebaka eo ny hevin-dratsy ny Satana milaza fa Andriamanitra no ratsy. Matetika isika mbola miteny hoe Andriamanitra masiaka tamin'ny andro taloha, na hoe Andriamanitra tena nahery vaika be ny fitondrany, ohatran'ny hoe tsy namindra fo zany ny heverana azy. Tsia, tsy zany ilay izy, fa ny tsara ara-drary ny Andriamanitra tamin'ny andron'ny niainan'ny zanak'Israely mba hanehoana amintsika ankehitriny fa tsy maintsy izay ihany no fomba hitondran'Andriamanitra ny olombelona dia ny fitsarana ara-drariny. Ankehitriny nefa isika dia mahazo famondram-po tahaka ny fanelanelanana izay nataon'i Mosesy, nahazoany ny vahoaka famondram-po hoe tsy maty izay nibebaka. Fa Kristy kosa mamela antsika ao anatin'ny famondram-pony, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, dia izy kosa ny solo vaika antsika mba ny fahafatesan'i Kristy no hahatonga fahavelomana ao antsika, ary ny fahavelomantsika dia tsy maintsy nosoloana ny fahafatesan'i Kristy. Zava-dehibe amiko sy aminao no mahatsapa n'izany lalina ao an-tsaina. Andao hiainana izany. Ny fiainantsika n'izany mantsy mahatonga antsika ho afaka hiteny tahaka ny notenenin'ny apôstôly Paoly hoe tsy izaho intsony nge ny velona fa Kristy no velona atao anatiko. Tonga Jesosy aneho amintsika indray mandeha ihany fa tsy azon'Andriamanitra an-tsaina ary tsy tiany ny fiainana mandrakizay tsy misy antsika olombelona. Tsy ao anatin'ny kajin'Andriamanitra mihitsy zany ny hoe fiainana mandrakizay tsy misy ny olombelona voary manana tombam-bidy ambony no ariana. Andao re isika hanaiky an'Andriamanitra lalina ny tokony hahatakaratsika an'izany. Ombantsika ny Andriamanitra ka hanaiky an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny fahotana izao tontolo izao zasy ianao. Asaiko indray ianao ary hiara-mivavaka. Misaotra indrindra Tompo ny amin'ilay sorona nataonao, ilay niantsonanao hoe zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Manaisotra ny fahotako ianao amin'ny alalan'izany, manaisotra ny fahotan'ity namako ity ianao, manaisotra ny fahotana izao tontolo izao ianao, saingy raha mibebaka sy manaiky kosa no setry atao amin'izany. Ampio ary izay mba hanatona anao amin'ny fibebahana, amin'ny fanekena, amin'ny fifonana, amin'ny fotorotoro, mba hialanay amin'ny fahadisoana sy ny fahazaran-dratsy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.